ahoana am'izay raha ny fomba azahoanan'le fahasoavana. Ny fomba azahoanan'le fahasoavana araka ny Romanina 7:7-7 sy 4 dia zao zay fa samy efa nanoty izy rehetra. Io foana zany ny problematsika fa nyresantsika teo aza diny mihitsy resaka fahotana problematsika. Mbola tsy resy lahatra amin'ny fahotana ao ianao tsisy ilanao fahasoavana zany mihitsy mandeha tsara fiainanao fahotana ny olona. Fa samy efa nanoty izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Nefa manino izy izy? Amarinina maimaimpona amin'ny fahasoavana izy no mifanavotana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Zava-dehibe daholo ny rehetrarehetra. Ianao mpanota dia lasa maro. Ahoana mahatonga anao maro? Maimaimpona. Zay. Ahoana fomba fahazahoana fahasoavana? Maimaimpona. Fanomezana maimaimpona ho an'ny olona tsy mendrika. Amarinina maimaimpona amin'ny fahasoavana izy. Satria maneno? Satria Jesosy Kristy no nanavitra anao, nividy anao tamin'ny rano sarobidy zay lafilavitra tsara lavitra tsy letsina ohatran'ny volafotsy sy ny volamena. Zay noho zay fifidianan'i Kristy zay dia lasa maimaimpona ny fanamarinana anao. Zay ny fahasoavana. Zay ny fahasoavana. Dikan'izany tsy azonao io satria ianao miasa be. Tsy azonao io satria ianao miasa be. Rehefa avy ny asan'Andriamanitra efa nataoko. Kosa aloha ny asan'Andriamanitra efa nataoko fa be dia be. Donc tokony mahazo an'le fahasoavana zany dia tsy fahasoavana ntsony ny azonao satria vidinao tamin'ny asa le izy ko. Raisika Abrahama ny foana ny ataontsika repère Romanina 7:7. Dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny 7 dia zao no lazany azy hoe inona ary no lazaintsika fa efa azony Abrahama razantsika araka nofo. Raha asa tokoa mantsy nanamarinana ny Abrahama dia afaka mizesita izy. Dikany io afaka mizesita mihitsy Abrahama raha asa. Saingy tsy afaka mizesita eo anatrehan'Andriamanitra izy la izesita. Eo anatrehan'ny olona ihany izy mizesita fa tsisy rarahin'Andriamanitra zany mihitsy. Fa ahoana hoy ny soratra masina? Ary nino an'Andriamanitra Abrahama dia nisaina ho fahamarinany izany. Tsy nisy asa nataon'Andriamanitra, nino fotsiny izy dia lasa maro ny eo anatrehan'Andriamanitra. Nino fotsiny? Aty aloha aty mbola misy toerana. Tsy amin'ny alalan'ny famorana koa. Ny fombafomba mpivavahana rehetra, ny batisa, ny fanasan'ny tompo, ilainy reny afa jereo tsara ny ilazany azy. Tsy amin'ny alalan'ireny ozy izy. Romanina 7:7-7. Ka izany fahasambarana izany moa ny voafora ihany vasa antsy voafora koa. Satria lazaintsika fa finoana no nisaina ho fahamarinany Abrahama. Ary ahoana nanisana an'izany tamin'ilay izy efa voafora va? Sa tamin'ny fony izy tsy mbola voafora? Tsy tamin'izy efa voafora tsy akory fa fony izy tsy mbola voafora. Nandray ny famantarana ny amin'ny famorana izy. Zay lazaka ilaina ren'le sakramenta zavatra rehetra ataontsika any amin'ny fiangonana reny. Tsy rety ny fahasoavana. Ka hoe vito reny ara-baina nazo fahasoavana. No! Tsy amin'ny alalan'ireny tsy nazahoana fahasoavana. Fony Abrahama tsy voafora ny nandray fahasoavana namarinina maimaimpona. Izy mbola tsy voafora. Io namarinina maimaimpona. Dia le famorana avy eo zany lasa famantarana fotsiny hoe efa nahazo fahasoavana izy. Ohatr'izay. Ny zavatra rehetra sakramenta sy ny fombafomba rehetra ny fiangonana zany normalement raha ny tokony ho izy dia fanehoana famantarana fotsiny hoe efa nandray fahasoavana ianao fa tsy amin'ny alalan'ny tsy amin'ny alalan'ny ireny fombafomba ny am-piangonana reny akory ny andraisana fahasoavana fa fanehoana hoe efa nandray ianao. Zay ny valehany. Fahatelo, nandray ny famantarana amin'ny famorana izy toy ny tombo-kasehan'ny famarinana amin'ny finoana izay nananany fony izy tsy mbola voafora. Hitanareo, mba ho rain'izay rehetra mily izy na dia ny tsy voafora azy.
mba isaina ho an'ireny koa ny fahamarinana. Ray nyvoafora tokoa i Abrahama, tsy izay voafora ihany nefa fa izay manaraka ny diany finoa ny Abrahama raintsika koa dia izay nanana ny fony izy tsy mbola jereo tsara fa misy teny verimerina teo atrary amin'ny toko andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia le teny hoe finoa ny ray voafora dia ny finoa ny Abrahama. Verimerina ny teny hoe finoana io. Raha ny marina zany io ny andraisana an'ilay fahasoavana, raisina amin'ny finoana fa tsy amin'ny alalan'ny asa, tsy amin'ny alalan'ny famorana, ary tsy amin'ny alalan'ny lalàna. Tsy amin'ny alalan'ny lalàna. Hoe ianao miezaka manatanteraka lalàna, na afatsika izy amin'ny fiteny kristianina hoe amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Miezaka be ianao manao ny sitrapon'Andriamanitra, tsy manao an'izao fa manao an'izao, tsy manao an'izao fa manao an'izao, dia mieritreritra ianao fa azo fahasoavana. Inona tsony ny fahasoavana menanao eo kefa vitanao ary le izy ko. Ny olana le izy efa hatramin'izay tsy mety vitanao mihitsy, fa mbola miezaka ihany ianao io. Hoe mety ho vitako ihany io ndray andro any fa hiezaka foana, hiezaka mafimafy kokoa avitan'io. Midika an'izany iny raha mbola miezaka manatanteraka lalàna foana ianao dia tsisy ilanao fahasoavana zany. Tao inona tsony fahasoavana kefa vitanao le izy ko. Fa le izy tsy vitanao fa izananao fitainao foana. Tsy mba ho fomba reny ianao dia fa miezaka teanao sitrapon'Andriamanitra. Mandritsy tontolo ihany ianao sitrapon'Andriamanitra. Tsisy ilanao fahasoavana tsony rehefa vitanao io. Taoviany fa tsisy ilanao tsony. Romanina toko fahaefatra ihany, ry ambanimbany ery andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Tsy tamin'ny lalàna nefa ny nahazahoan'ny Abrahama sy ny taranany te-fikasana mpandoko izao rehetra izao. Tsy tamin'ny lalàna, fa tamin'ny fahamarinana amin'ny finoana. Fa raha reo avy amin'ny lalàna ny mpandoko dia tonga foana ny finoana. Tsisy ilana finoana intsony zany raha izay mahavita manatanteraka lalàna ny mpandoko. Tonga tsinitsinina ny teny fikasana. Ny lalàna ngery zareo ka mahatonga fahatezerany. Raha tsy misy lalàna tsisy fandikana lalàna tsy. Fa iny ianao miainga amin'ny lalàna hoe za kristiana tsara be efa nandray an'i Jesosy tsy mahazo manao an'ity. Tsy mahazo kizitina ho ny kristiana fa tokony fitiavana foana. Omiditra ny bus ianao mare fofokelika miresa vera sy ninona tsy hoe mifamerim-bolanao sy ninona kisitina be nefa tamin'ny maraina ianao tsy mety tanteraka le lalàna e. Inona miandry ianao? Fahatezerana. Miezaka foana ianao fa io miandry ianao satria tsy mety matanteraka mihitsy. Tsy mety matanteraka mihitsy ianao. Sanandro. Aza antsony. Ndao ndray hijery fahasoavana velao amin'izay fa tsy tafavoaka io. Ozy izy tsika teo hoe ny azahoana ny fahasoavana zany dia tsy amin'ny alalan'ny asa. Io asan'Andriamanitra be dehibe ataonao io. Tsy amin'ny alalan'ny mihitsy ny azahoana fahasoavana. Tsy amin'ny alalan'ny fomba mpivavahana be dehibe ataonao io. Tsy amin'ny alalan'ny mihitsy ny azahoana fahasoavana. Ary tsy amin'ny alalan'ny fiezahana natanteraka ny sitrapon'Andriamanitra io. Tsy amin'ny alalan'ny mihitsy no andraisana fahasoavana. Sady tsy vitanao io tsy mitondranao makaiza. Ity amin'izay ary izy. Romana toko fahaefatra foana tsika teo fa zao tsika vao tonga amin'ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahadimy. Efa mba vakianao ve ity? Eo sokenao raha mamaky an'ity. Romana toko fahaefatra andininy fahaefatra sy fahadimy hoe ho an'izay miasa dia tsy isaina toy ny fahasoavana ny karama fa ho toy ny trosy. Logika be. Raha vao miasa ianao miasa ianao premier ka hatramin'ny 31 dia anananao trosa zany ny patron anao. Nananao trosa izy satria anao niasa ho azy ko. Ary izy dia tsy maintsy mandolo karamanao fa raha tsy zany dia azonao toriana ny fanjakana. Tsy zay? Dikan'izany iny karamanao iny zany tsy fahasoavana iny. Tena be fahasoavana mihitsy le patron fa nomeny an'ity tsy tompo. Tsy maintsy omeny ianao fa raha vao tsy omeny ianao io dia afaka mitory azy ianao. Trosa io, trosanao avy amin'io fa tsy fahasoavana.
zay zany raha vao miasa ianao a miasa amin'Andriamanitra ianao dia lasa nananao trosa Andriamanitra dia zay azonao rehefa avy eo zany a trosa tsy maintsy omen'Andriamanitra anao fa tsisy fahasoavana mihitsy. Zay nylazako hoe tsy mila fahasoavana ianao raha mbola miezaka manaraka lalàna, namezaka manao asan'Andriamanitra, namezaka manao fomba mpivavahana, dia tsy mila fahasoavana intsony ianao fa trosa. Fa andao nefa mpitaky trosa amin'Andriamanitra calcule daholo ny asa rehetra nataonao an'Andriamanitra, calcule daholo ny vola efa nomenao an'Andriamanitra, ny ampafolo ny fanananao omenao an'Andriamanitra, dia calcule daholo ny fanarahan-dalàna sitrapon'Andriamanitra vitanao, dia alefasony amin'Andriamanitra facture an'izany. Fa takian'Andriamanitra trosa koa ianao, tsy resaka fahotanitsika fahotrina ny jiramaanao fa io masoandro nampiasainao natraminateranao ka hatramin'izao, voalohanao facturan'io rano sasanao na renao fotsiny borosinify ianao dia borosinify raraka fotsiny le rano n'Andriamanitra io, aloavo facturan'io voalohanao zany na io ranomasina lomanosanao io piscine ohatrina ny piscine zao, fa ny piscine amin'ny ranomasina ohatriny aloavy voalohanao daholo zany. Ny hainao nanaovanao asa na vitanao an'le asa rehetrarehetra iny aloavy le hainao le oxygène ohatrina vidinao oxygène adiny ray rehefa le misy covid, dia le oxygène rehetra laninao aloavy daholo amin'Andriamanitra voalohanao zany. Dia ohatrany ahoana le vitanao ohatran'ny trosan'Andriamanitra any aminao, tsy miresaka fahotanitsika eo tsy mbola akitaken'izany fa zay fotsiny tsy voalohanao zany. Aza fampitakitakenn'Andriamanitra zany fa tsy voalohanao zany, fa tsy zay fa navita ty Andriamanitra dia aiza kosa n'izao ozy koa Andriamanitra za efa navitanao a nakaiza koa an'izao ho an'izay miasa dia tsy isaina ho toy ny fahasoavana ny karama fa ho toy ny trosa. Zay raha tsika mamaky ny toy any andiny vadimy isa roa telo zany natao hoe fahasoavana. Tsy mila miasa ianao, tsy mila manaraka fomba mpivavahana ianao, tsy mila miezaka manatateraka lalàna ianao, tsy mila miezaka manao sitrapon'Andriamanitra ianao, dia aona kosa raha le hoe zay tiana dia hitandrina ny didiko izy, aza mbola liana mbola tsy vita ny fampianarana. Tsy mila miasa ianao, tsy mila foraina ianao, tsy mila matateraka lalàna ianao, fa mino fotsiny, mino fotsiny ihany, lainge mino fotsiny ihany. Fitiavana ny lehibe indrindra ho an'izay tsy miasa kosa fa mino zay manamarina ny ratsy fanahy dia ino izy ny finono no isaina fa dia tonga dia marina ianao anatrehan'Andriamanitra, tonga dia mahazo fakasitrahana amin'Andriamanitra ianao, zay le faveur dia tonga ianao dia mahazo fahasoavana. Mino fotsiny, mino ino hitatsika eo izy rehefa avy eo ndretsikelikelytsika fa tsy raha lefatsika iny anake fa zany amin'ny fampianarana rehetra tenenina foana zany fa eto gasemenbeany idirantsika tsikelikely ohatr'izay izy rehefa mijery azytsika. Raha fitiantsika zany zay fomba azahoana ny fahasoavana zay hoe finoana ihany dia izao nolazainao manatoko faraky ambe folany dia fahety zava-dehibe ty raha miresaka fahasoavana dia ty tokony hainao tsenjery ty aleto ianao. Romana toko faraky ambe folany dia ny fahaenina hoe raha avy amin'ny fahasoavana zany dia tsy avy amin'ny miasa intsony, fa raha izany dia tsy fahasoavana intsony ny fahasoavana. Tsy amin'ny asa intsony toa dia tsy fahasoavana, fahasoavana raha vao ampianao asana kely ohatra n'inona na kely ohatra n'inona dia tsy izy fa maimaim-pona. Fahasoavana zany fanomezana maimaim-pona ho an'ny olona tsy mendrika. Dia tsy misy hoe alao za hiasa ho anao dia amin'izay honerako le fahasoavana nomenao hoe tsy voaonitra ao zany,
tsy vohitra zany satria amin'ny volamena sy vola fotsy rehetra eto ambony tany raha tsy navidy anao raha navidy anao zany dia iny fotsiny nalain'i Jesosy Kristy dia naondrany dia voavidy ianao fa tsy mila tombolombelona izy tsy mila maty eo amin'ny hazo fijaliana izy fa tsy voavidy zany dia tsy maintsy miala tany an-danitra izy tonga olombelona dia tsy maintsy maty eo amin'ny hazo sao dia veronao fa moramora maty eo amin'ny hazo fijaliana ndanandramo raha hitanao zany ka raha avy amin'ny fahasoavana ny zavatra azonao a tsy amin'ny asa tsony tsisy ilaina asa tsony fa raha vao misy asa dia tsy fahasoavana tsony ny fahasoavana fa fahasoavana zany contraire tsisy asa raha fitiantsika zay dia zao hoe maimaim-pona ahoana ny fomba azahoana fahasoavana maimaim-pona misy tsika tamin'ny voalohany tery Romana 7:7 sy 8:20 maimaim-pona fa ny fomba azahoana fahasoavana dia amin'ny finoana ihany amin'ny finoana ihany satria sarobidy loatra ny izy lafo loatra ny finoana eto zany dia ny finoana hoe ilay Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana no nandony trosa rehetra tokony alohanao amin'Andriamanitra zay le finoana mila mino amin'izay ianao le Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana nandony trosa rehetra ho anahy lafo loatra zany sarobidy no vola fotsiny ny volamena zany tsy voavidiko fa raha vao mieritreritra hividy ianao dia ohatrohatran'le hoe iny misy olona manome anao peratra diamondra dia mikarokaroka paosy ianao dia ozy izy ianao misy 20 000 ariary ety atsy manana akory misy 20 000 ariary ety fa alao mba aloako 20 000 ariary peratra diamondra iny azonao molana amin'izay tsy mahazo diamondra dia valorisenao ilay diamondra ataonao 20 000 ariary dia ho tezitra le nanome anao raha ataonao an'izany hoe fidinao 20 000 ariary ny diamondra dia ohatra zany koa fahasoavana raha ny Kristy maty ho anao teo amin'ny hazo fijaliana ny vidiny dia tsy azo ampiana ninina intsony sarobidy loatra zany fahasoavana ka tsy voavidim-bola na volaotrina omenao an'Andriamanitra dia tsy mahavidy fahasoavana zany sady bidy loatra Isaia 5:20 hoe ianareo izay mangetaheta mankanesa amin'ny rano ary ianareo izay manam-bola izay tsy manam-bola avika mividiana ka homany eny avy mividiana dia vaisy ronono nefa tsy am-bola na amin'ny karena zany amin'Andriamanitra raha hividy any dia tsy mila vola sy arena fa maimaim-pona vidina le izy fa maimaim-pona satria fa nisy nandony vidiny ho antsika gasy mantsy ny zavatra maimaim-pona tsisy dikany rehefa mahazo trakta reny maimaim-pona eny ndalana ianao dia aririnao fotsiny le izy satria tsy vidinao vola le mba nadaniana vola iny mba tandry tandremana kely le telefônina anao lafo be iny a tandremana tsara izy satria nandaniana vola fa ny zavatra azo maimaim-pona fa ity tompoko maimaim-pona ny fahasoavana dia tsy voavidim-bola fa tsy hoe tsisy dikany akory tsy azo miezaka sy miasa ihany koa le satria sarobidy loatra ninona ezaka ataonao ninona asa taonao dia tsy azo amin'izany Efesiana 2:9 fahasoavana namonjena anareo amin'ny alalan'ny folo tsara be ty baiboly protestanta fanitsiana fahenina baiboly mazatra antsika hoe fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana fa eto izy milaza hoe moyen ny fomba azahoana azy dia ny finoana fa ny famonjena dia fahasoavana fanomezana maimaim-pona ho an'olona tsy mendrika amin'ny famonjena fahasoavana namonjena anareo amin'ny alalan'ny finoana tsy avy aminareo zany ka hoe ianao no hiezaka azo famonjena na azo fahasoavana eny na azo finoana ary tsy avy aminao zany fa vaiza fanomezana azo amin'Andriamanitra zany fanomezana maimaim-pona ho amin'ny olona tsy mendrika tsy avy amin'ny asa fa sao dia lasa mizesy ianao Abrahama ary tsy nahazo zany hoe satria izy nanao asa dia tokony mahazo famonjena na mahazo fahasoavana na mahazo finoana tsy avy amin'ny asa fahasoavana tsy azo amin'ny fanarahan-dalàna koa ny fahasoavana hoe iny ianao miezaka manao ny sitrapon'Andriamanitra Galatiana 5:4 tafasaraka amin'ny Kristy ianareo na iza mitady ho amarinina amin'ny lalàna efa lavy ny ala tamin'ny fahasoavana ianareo averiko ihany raha vao mifo maraina ianao ka makahery
eritrehitra hoe androany kosa dia ezaka amin'izay anao sitrapon'Andriamanitra dia tafasaraka amin'ny Kristy ianao zany. Tsisy ilanao Jesosy zany efa vitanao le sitrapon'Andriamanitra, efa vitanao le lalàna sitrapon'Andriamanitra hoe lalàna. Efa vitanao le izy ka atao inona intsony ary Jesosy, tsisy ilana Jesosy avy anao faty any le ry, fa vitanao. Eny hoe mampisesy ty, fa vitanao. Fa zany mahatonga anazy tsy mety vitanao io, firy taona nanarana ny tompo anao zay tsy mety vita. Satria mila Jesosy ianao, satria mila fahasoavana ianao. Aza mitady izy, marina satria natanteraka ty lalàna ty. Anao mitady fahasoavana. Fa raha vao mieritreritra anao marina satria natanteraka an'ity dia miala tamin'ny fahasoavana. Lavo miala tamin'ny fahasoavana ianareo. Mahay maim-poana izy zany amin'ny finoana sarobidy loatra ka tsy azo amin'ny alalan'ny fanomezana vola, tsy azo amin'ny alalan'ny ezaka sy ny asa, ary tsy azo amin'ny alalan'ny fanarahana lalàna fahasoavana. Fa finoana ihany, mily fotsiny ihany. Io fahasoavana io ihany mahavonjy, fahasoavana namonjenana. Raha teo vovonjy ianao dia fahasoavana ihany. Io no mampihetsika an'Andriamanitra, fahasoavana io. Fa tsy hoe manao an'izao dia fampetsehana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zao na inona teknika na inona teknika, tsisy. Fa Andriamanitra izay tiany ihany io fahasoavana, tsy mendrika fa homeny. Dia raisina amin'ny finoana. Ny finoana zany eto averiko an'ilay finoana n'ilay Jesosy Kristy maty nividy anao tamin'ny rano teo amin'ny hazo fijaliana. Le atao hoe finoana, zay finoana izay dia ohatran'izao, ohatran'ny tanana mpangataka misokatra dia mangataka hoe tena tsy mananinina tsony Andriamanitra, tsy miasa tsony Andriamanitra, tsy anatanteraka ezaka anatanteraka ny sitraponao tsony Andriamanitra, tsy ezaka ninona tsony Andriamanitra. Meo tanana mpangataka misokatra. Dia averiko ihany, tsy ny finoana no mahavonjy fa ny fahasoavana. Ao lay zao kaly zao fa ity ny finoana ty sotro hinanana azy ty, fahasoavana namonjena antsika amin'ny alalan'ny finoana. Mahavoky dia niny io ny fahasoavana, io no mamonjy, fa ty no andraisana azy. Fakazontsika nambaheny fotsika hoe finoana no nahavonjy anao sy loatra zany hoe marina zany, fa misy ao ambadika tsy miteneny fahasoavana namonjena anareo amin'ny alalan'ny finoana. Mila finoana ianao mandray amin'ny fahasoavana. Finoana dia nao mihaiko hoe tsy izy mihitsy tsy mahavita ninina, tsy izy mbola nisy zavatra nataoko teto ambonin'ny tany nandritran'izay niainako izay, ratsy foana ny nataoko hatramin'izay, tena tsisy Andriamanitra tairo amin'izay le izy. Dia mahazo ianao. Fa raha ianao mbola olaza aza kosa aloha navita an'ity azy ty Andriamanitra, fa vitanao zany ka ataonao inona tsony fahasoavana, tsy mila tsony ianao, baibay. Zay io zavatra io.